Tamin'ity tolakandro ity moa dia niraisy ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny délégation amérikana avy eo amin'ny filan-kevitry ny mpandraharaha ho an'ny Afrika, ny lafiny angovo, ny foto-drafitrasa ary ny fandraharana amin'ny fambolena sy ny fiompiana no tena nahaliana azy ireo araka ny fantatra. Mbola ho resahantsika bebe kokoa amin'ny fotoanan'ny vaovao antsika ara-pitso moa ny momba ity fionana teny iavoloha ity, ho tohizantsika kosa ny fotoanan'ny vaovao antsika amin'izao takariva izao. Ina ny fiainan'ny tany vokatra ao amin'ny commune Tsararano distriktan'ny Maroay any amin'ny faritra Boeny. Rakotry ny fasika tokoa ny lakan-drano manondraka ny tanimbary any an-toerana araka ny fanazavana azy voaray any an-toerana hatrany. Nidina tany an-toerana ary ny ministry ny fambolena Andriamatoa Roland Ravatomanga ny santatra sy nijery ny asa fanajariana ireo foto-drafitrasa. Aina ny fiainan'ny tany vokatra ao amin'ny commune Tsararano distrikta Maroay faritra Boeny. Rakotry ny fasika tokoa ny lakan-drano manondraka ny tanimbary ao toerana taorin'ireny andro ratsy ny fanesy teto amin'ny nosy ireny. Etsy andanin'izany efa ho vity taona teo eo no tsy nisy asa fanamboarana ireto foto-drafitrasa reto. Tena nanombohan'ny asa zany teo amin'ny manga eo. Fa hitanareo reny fasika rehetrarehetra ny tazanareo iny. Ny fasika rehetrarehetra izy zany mitovy amin'iny ity. Tsisy an'io kanalina io zany fa rakotry ny fasika iny daholo ny kanalina rehetrarehetra iny tamin'ny voalohany. Nidina tany an-toerana ny ministry ny fambolena Andriamatoa Ravatomanga Roland nijery fotony ny zava-misy. Ny 900 mponina ao Tsararano Marovoay tokoa izay fantatra fa sompotry Madagasikara dia mpamboly ka tsy azo avela amin'izao fotsiny ny foto-drafitrasa fa tsy maintsy asiana fanamboarana. Ny asa atao eto zany dia manokatra any lakan-drano rehefa tototry ny fasika, tototry ny atsanga. Rehefa vita iny efa natao ny fanadiadiana, ny famelomana indray an'iny lakan-drano iny zay tsisy afaka ny karakara amin'ny ara-dalàna toy izao tao anatin'ny 9 taona sambany zao misy fandiovana lehibe ohatr'izao. Iny lakan-drano iny fotsiny dia manondraka any amin'ny 4,000 hektara tanimbary. Ho hitantsika koa rehefa avy eo fa mila ny ao ambadika koa dia misy lakan-drano ho velomina toy izao koa raha vao dia manondraka 5,900 sy 2,000 hektara. Anjarany tatsaha kosa ary anjaran'ireo mpitondra rehetra dia toerana no mifanentana mba hay karakara sy kojakoja zay asa vita. Firenena rehetra dia amin'ny ranomasimbe indianina sy ny ilany atsinany any amin'ny Afrika dia manantena antsika malagasy, nametraka antsika malagasy eo sokotry ny Oceana Indiana. Herinandro dia vita ny lakan-drano mirefy 4 kilometatra ao Tsararano. Nanolotra fitaovana ara-pambolena toy ny motoculteur miisa roa sy masom-boly ho an'ny tantsaha ihany koa ny ministry ny fambolena Andriamatoa Ravatomanga Roland nandritra ny fandalovana tany Marovoay. Etsy andanin'izany niroso tamin'ny fanokanana ny bureau fédération ny tantsaha ao Tsararano izay ivondrona ny tantsaha maherin'ny 3 arivo ihany koa ny ministra.